Izay ny teo amin'ny taranja bola lavalava fa ivadika eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra indray tsika izay efa manomboka mafana dia mafana ihany koa ny ao anatin'ity tontolon'ny baolina kitra ity resaka fifidianana eto no atao ka dia ny alatsinainy teo dia namory mpanao gazety tetsy amin'ny Anjary Hôtel ireo filohana ligiparitra izany izay nanakiana mafy moa ny fomba fiasan'ilay kaomisiaona manokana mikarakara ny fifidianana. Tarin'ny tatitra nataon'ny komisiaona manokana misahana amin'ny fifidianana eo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra ny herinandro lasa teo makasika ny tsy fahatomombanana misy tamin'ny fifidianana eny anivon'ny seksiona vitsivitsy sy ny fametrahana tota-taratasy ho an'ireo kandida ho filohan'ny ligy dia nanao fanambarana goavana ny fikambanan'ny filohan'ny ligy am-perinasa ny alatsinainy tolakandro teo tetsy amin'ny Anjary Hôtel Tsaralalana. Ny filohan'ny fikambanan'ny filohan'ny ligy Ramarson Jacques izay filohan'ny ligy nanalanjorofo moa no nitondra ny teny tamin'izany ary no nampiraisan'izy ireo feo amin'ny fanakianana ny komisiaon'ny fifidianana eo anivon'ny FMF amin'ny fomba fiasany. Ny makasika ny zava-nisy tamin'ny seksiona tsiromandidy sy ny momba ny tsy fandraisana ny tota-taratasy pilatsahan'ny filohan'ny ligy na tsy mandrefana no tena nitondrany fanakianana tamin'izany. Taorin'izay dia samy mena fitenenana nazava ny zava-nisy ireo filohana ligy roa voakasika izany. Ho an'ny Rakotarmino Andrianina Désiré filohan'ny ligy mibongilava aloha dia nandiso ny fanazavan'ny solotenan'ny CEN ny tenany amin'ny fijoroan'ny club ara-dalàna ifidy. Raha tsy aivina tokoa mantsy dia nilaza ny solotenan'ny voamera amin'ny fifidianana fa club voaingana nahazo certificat de conformité no noterenina filohan'ny ligy ifidy ny mpitatana an'izany seksiona ny Tsiromandidy izany. Nanamafy ihany koa ny dokotera Dezy fa natao tsokosoko ny fifidianana andanina ny kandida ray izay naniliana ny kandida namany. Nanarak'izay dia nitondra fanazavana tamin'ny fametrahany tota-taratasiny ny filoham-perinasany ligy na tsy mandrefana Rahersoa. Laza moa ity farany fa nanaraka ny lalàna fametrahana izany tota-taratasy izany izy. Rariny loatra hoy izy ny fananany izany traikefa ahafahana mametraka taratasy izany satria efa hainy manao izany amin'ny maha-filoham-perinasa azy. Misy arak'izany hoy hatrany Rahersoa ny sakatsakana matoa tsy tafiditra tao anatin'ny lisitra navoakan'ny CEN ny anarany. Efa nanao recours makasika ity fitarainana ity moa ireo filohana ligy ireo. Nanamafy anefa izy ireo fa raha toa ka tsy mahazo valiteny mahafa-po dia ampiakatra ny raharaha eo anivon'ny tasina ny tribunal administratif des sports sy ny CAF ary ny FIFA. Mariana filohana ligy paritra 13 no tonga nanatrika ity fanambarana ity dia ny filohan'ny Orombe Adiana Atsinanana Atsimo Andrefana Amoronmany Analamanga Melaka Bongilava Atsimo Atsinanana Androy Anosy Analanjorofo Menabe. Nandefa taratasy fialantsiny kosa ny ligin'ny Sofia sy aloatra mangoro noho ny olana nisy tampoka teo amin'izy ireo. Teo am-pamaranana moa dia nanambara ny sasany tamin'ireo filohan'ny ligy fa fiarah-mientana amin'ny zava-manjony namany nahatonga azy ireo hanao ity fanambarana ity fa tsy fanoerana velively ny federasiona mijoro amin'izao fotoana izao. Samy anana ny kandida ho toanany mantsy izy ireo amin'ny fifidianana ataon'ny 10 Martsa 2024 ho avy izao.